Maro ireo tolotra izay omenina ny mpandray anjara ao anatin'ilay hetsika film izay hetsika iray anandratana ny toe-karem-pirenena. Orinasa maro ary no mandray anjara ao anatin'ity hetsika iray ity ary isan'ny manome tolotra vaovao ho an'ny mpanjifa azy ao amin'ny trano efa misy azy ihany koa ny orinasa Sodibur. Ravakarandramanala sy Mami Rasoanay no mitondra ny fanampavaovao. Isan'ny mpandray anjara amin'ny hetsika film Andiany Fahavalo, tanterahana nanomboka omaly ka hatramin'ny alahady 4 Mey avy izao eny amin'ny parc Forelo Tanjombato ny orinasa Sodibur. Ireo fitaovana natao hiaro ireo fitaovana ampiasaina ao an-tokantrano amin'ny fiakarana na fidinan'ny herinaratra, ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fanaovana dika mitovy na ireo fitaovana ampiasaina amin'ny reprografia izany no isan'ny misongadina amin'ireo vokatra midiny ity orinasa ity eto Madagasikara. Sodibur zany moa tsy malala dia mivarotra sampany anankitelo izy. Misy resaka projection électrique zany hoe resaka montre rehetra, stabilisateur, resaka prise d'ordinateur. Dia misy ny reprografia, resaka copieur, imprimante, dia misy ny impression grand format, izay resaka outdoor sy ny toeram-barotra rehetra. Misy ireo tolotra omen'ny Sodibur ny mpitsidika mandritra ny 5 andro sy ny hetsika film. Animation kely antifony ity zany tifony ity moa zany dia azo remise amin'ny isanjato ka hatramin'ny isanjato. Izany hoe izay tonga zany ka hoe vola iray dia manodina izy ity dia izay tonga mieux zany dia azo misy amin'ireo vokatra amidy eto nefa misy fihenam-bidy ka anakery hatramin'ny farany ity volana Mey ity izany fihenam-bidy izany. No marian'ny tompony andraikitra fa misy fiantohana herintaona avokoa ireo entana amidin'ny Sodibur ary mahazo fankatoavana avy amin'ny firenena vondrana Europeana ihany koa. Ireo stand numéro 47F, numéro 50F ary ny numéro 51F no ahitana ny Sodibur mandritra ny film.